Ampasamanjina nosoratany Rakotomalala Tokomamy Aina. Fa to mbola tsy matory ihany ny zanako dada sy neny e. Efa alina be ange ny andro e. Malahelo any dada neny Ka mba ho anareo sy neny any aneky zanako no antony andehanany tady io e. Amin'izay mba afaka mianatra be foana indray rehefa tonga taona dia lasa mahay be mihitsy any am-pianarana satria manam-bola ahafahana manao an'izany dada. Wayo, fatao mitomany dada. Na zao mampitomany an'lahy io. Ndry tofa nylika eo amin'ny andro ndry antsoa kely izay mbola lavitra ny torimaso dia mitomany izy. Ry antsoa kosa moa mamikotra mafinifozina akanjo indrainy ohatran'ireny hoe efa malala zavatra be reny iry nefa nety zaza foandray 5 taona e. Tsy foy ny dada nendry zanako e. Tena natao pony dada ary raha azoko natao aza nitondra ndry dia nataoko izany. Tena mafy amiko ny hoe andositra ny zanako fanaontsika. Mafaitra ary miantra any amin'ny aty fanahiko any tsy maheno andry badabadanao hoe hialahany dada tsony. Saingy. Mba ahoaka moa izay ry Luka. Aza mpandrosoana tsony izy ka. Dia mba matory amin'izay ho anareo mianaka fa hanainga amin'ny 4 maraina eny amin'ny seranam-paramanidina ange ianao io ary Luka e. Fody, izay izy dada indray dia tsy atovy izany mihitsy. Sakoary izao anaraka ny dada fa neny tsy tiako tsony. Andray kosa ki. Fa maninona kosa neny tsy tindry e. Ka neny tsy mba misangisangy amiko ohatran'ny dada mihitsiko. Neny mikitakita be ana foana. Okizay kizanako a. Dia ao savosavony dada ny lohandry dia matory amin'izay a. Dia eto akaiky ny dada eto foana matory a. Dia ao fafako ny ranomason'ny dada dia matory amin'izay koa ela fa ifo maraina ozy neny teo. Sady tsy namantsika sy ela moa neny io dada ihany moa namako. Ena kipisikely koa. Andao amin'izay moa kiry antsoa aty amineny a. Efa hanainga afaka fefakadiny nge ho adady e. Zao anaraka amin'ny dada. Ony mo dato. Andrekiako, tena tsy mahatenina le tiraray azy Lioka. Tsapako manesika mafy ao am-pony mihitsy ny alahelo. Tosatry n'izy mianankiray dia fampitapikotra sy saraka izany. Nefa dia tsy maintsy hanainga nefa Lioka afaka minitra vitsy. Mirotsaka mora manaraka ny tendako ny ranomasonjanako. Mila tsy ho tanako koa ny ranomasoko na dia efa tena mezaka amin'ny mikipy tsy ahatsapany izao minitra farany fanatrehako sy fampikasoan'ny vatako farany ao mpaminana azy zao aza. Ada, wayo, fa mitomany ohatranako kay dada. Fa manina ndray ary lahy io e. Tsy ho fantatrao natakatrao zanako. Tsy lo manindrona ny aty voky eto ampaminana anao. Zao a, tiany dada nendry. Je t'aime aza hoe. Je t'aime bendry. Dia avy amin'izay ho andry aty fa efa minitra vitsy nge sisa dia andeha dady e. Fa hoaiza nefa dady e. Sakoa maraka ny dada any. Tsy hoaiza ane dada fa andeha hividy chocolat angoda be ho andry fotsiny dia hiveriny. Masina. Ieky a. Dia avy amin'izay aty amineny. Manjary tsatratra mpivarotra tsony nge izy e. Zay vao nety niala tete amiko le zanako. Ny ranomasony kosa tonga rano
niaroaro amin'ny ranomasoko izay niarany fanjoka nandeha nanolopako nosolo ny ranomanitro sombinaiko any tany lavitra any tsy ho sasako manam-pavita nyteny taona kontrako anty lopako anaovako eto ity fa ho ataoko tsara valina ary ataoko andom-pandrinako isan-kalina. Lioka, anainga zany ianao? Anainga noho ny fitadiavana kia noho ny fitiavana nareo mianaka kely dia okizay ry Lioka, efa minitra roa nge sisiny mba hananantsika hifaminana farany. Tsy aro fianiko sy oroako nareo mianaka. Tiako foana nareo aza manafa vao mandray karama voalohany ady ny fifidianana telefona no lara-pahamehana mba iresantsika amin'ny apelina video. Ao biso ny vatiko. Dia biso mamy be koa ny zanako. Veloma vatiko. Dia indray tsara natao lavitra any. Aza manandry rehefa tsy mba za mihitsy manitsaka ny voadiny fanaovantsika hatramin'izay. Bye data. Dia tandremo ila be fa maika hinana an'ilay chocolat ngeza be Enaika izanako. Toy ny vorokely miandrandra fa ho avy ny indray ny sisa natazamako ny endrika ilay mamiko indrindra. Ry antsokeliko. Ianao ny tena mavesatra atao-poko sombinaiko fa ny rojo reninao kosa efa nyfanindreny zao ny tanteraka. Endrika efa nesona sy nampipapilatra ho afotsiny le ranomasony pololotra tamin'ny teo ampanovam-belomo fa angamba ny any anatiny any hipoka faliana sy ny pitakoko izany. Raha ny sitrako mantsy dia ny eo anila mivady aman-janako hatrany miatrika ny fiainana sy miady amin'ny fiafiana saingy tsy mba ohatra n'izany kosa ny rojo. Ny azy dia ny fananam-bola sy harena no mampoka faliana azy eo amin'ny fiainana. Sy aho hery fiainako. Namako reto mikorana sy misomepika rehefa oviana ny sidina napakapaka moa fa ny sidina ihany ty mifarany. Za kosa kasi tsy madikosehana eto amin'ny masoko anankiroa ny endrik'ilay zanako vavy mamy ny foko izay namihana afarany teo atseranana. Ohatran'ireny hoe za rehery tsy misy fiara manidiny ireny sisa ny fahatsapako ny tenako fa misidina ny ala tamin'ny tany neviana. 5 taona be izao. Oder mama. Iza? Izay mianaka ihany rea, rojo sy ry antsoa e. Fa maninona maraina tiako nareo? Manahoana aloha mama e. Tsy tsaratsy fa zao e. Velona ka miriarifa mifoa mampana votona lahelo. Mama koa zany. Mahazo mandroso ve aloha izay mianaka e? Adray mandroso tokoa aloha e. Ary karazany mbola natory mihitsy angambo ry antsokely zany no mitroana vao maraina tao jereto izy raha tsy tena mbola reniko ny torimaso mihitsy ao am-babenao. Ka tsy zany ary mama fa misy programako maraina be zay dia saika mba hoe ajanoko kely aty aminao aloha ry atso. Efa lasa naondrana zanako lahy dia mazoto miala maraina ao an-trano amin'izay madamo rojo. Hatramin'izay manko dia mifoazo potsiny eo am-pandriana ny nahalalako anao dia ny manan-kiana anjanako avy eo hoe lehilahy tsy mahavelom-bady aman-janaka sy ny sisa. Ny andro mama koa zany. Taiza koa zao nisan'izany fa dia ianao ty koa dia tena manita zavatra ka. Lasao fa zandray manitatra e. Hitazona ny riantsoa zany mama sa ahoana e. Mora anakaramaky olo-kafa. Fa zaza tsy tiana ngany zavikeliko no ndeha anarakaramana olo-kafa. Samy tampina amin'ny masondry tsy mahita an'ireny alajaza sy ny sisa mameno ny ainy vaky jery ireny. Ka ianao tsy naohatra miberesaka be koa. Nefa fotoana no menjehako fa tsy hoe hanoko resa be aminao eto kory natongavako vao maraina aty.
Avy aloha zavikeliko fa sakeleko eny izy eny izay misy ahy eny. Alay vao ty fotsiny izy rehefa vita zay sitrapondry ihany. Eny ary aloha mba raisiko kely ary mama fa fizana belona mosiko mibaby azy a. Ao, avy aty amin'ny bebe Riatsokely. Ndry dia rainina vela nge ty pisokeliny bebe ty zay lehilahy tokako. Ianao ry mama aza manembonembony eo ka manjary misy fiatraikany amin'ny zanako le izy. Ianao manko tsy nanatitra ny liko tena miseranana. Tsy hitanao ny fitakim-pirany Riatsokely taminy. Saika tsy letranao fitsoka mihitsy hoa. Fantatrao tsara Rojo fa tsy nakasitraka velively ny fandehanan'ny lioka hiasany ivelany zany a. Tsy izaho mihitsy no andeha akaretim-po ijery anjanako andehana lavitra mandritra ny 5 taona be zao. Dia naleoko tonga dia tsy nanatitra azy. Efa na dia ranomaso aza ny fiazako tato ny saina azy tsy hitsidika atsony. Ary mandehana amin'izay fa nga tsy hoe lera indray ty vonjeny. Oe tokoa. Tia marina aloha ny gotehan'ny Riatso dia mba mahaiza manamboatra ny sainy rehefa taitra izy ry mama. Raha ohatra hoe mitady ahy izy. Tsy atorindrihan'izany fa ny lalana izorany. Rojo, mody tsy mahita sa mody fanina izy zany? Oe, Marion. Fandeha ho aiza maraina izy zany? Fa inona koa ny ataon'i Marion aty? Sa mbola nelingelina amin'ny fiainako indray? Marion. Fa somba ny vitana kosa ary nefa nampiaonantsika. Reko hoe lasa ny asa ny andafo ny lioka. Efa tafa be kosa zany nareo telo mianaka. Fa taiza koa moa no nalalana ao an'izany. Sady efa manokana fotoana raha maso fiainan'olona mihitsy ianao. Ny feo mihitsy ngamba no ananelatra Rojo. Dia izay zaniko. Miavina, fa ono afaka mba miara misakafo kely ve tsika sindry zao? Tsy afaka ka. Fa dia naninanao loatra ary any dia hiavina vonana ohatr'izao Rojo. Tsy mpiry mba hanasa anao avy dia fandavana ny setrina. Zany tsy manantena inona aminao fa justa mba fanasana hiara isakafo fotsiny dia izay. Fa omena toka fa tsy hamerina ny lasantsika amiko tsony ianao zany. Tena efa saika simba no reny mihitsy ny tokantranoko nery Marion Faly rehefa manaiky hiara isakafo amiko ndry aiza ny tianao? Izay mety aminao fa tsy ela be fotsiny Andao ary eny amin'ny fiara dia andera mbola maika ndry Zanako. Inona ty be ranomasy be tery mama? Tsy misy ahinao akory neny amiko aty fa salama tsara sady milamina be. Ary nareo any aloha manahoany? Fa irojo atsoko toa tsy tratra antso mihitsy nefa efa 2 andro zay. Salama zay anaka fa ny alahelo anao no mameno fosiny fanahy. Ny amrojo indray taminao taty reny aza nahavita nanao ny nataony tany velany tany izy ka maika fa ianao efa nalefa ny sesy tany zao. Zavatra efa lasa re zany ry mama. Efa nifona tamiko izy. Ary efa ninena fa hanaja ny tokantranonay amin'izay. Mba hanasoavana anao avinay mihitsy ane no antony nanakeko ny hevitra natolon'ny asako aty ivela mandritra ny 5 taona. Ianao tsy mahatakadavitra dia manaiky rebirebe n'indry lioka fa za dia efa tofoka tamin'ny nanaovana ianao mihitsy. Fa iza no miresaka amin'ny bebe bako? Fa tsy ny zanako ve zany? Avindry Riatso aty raha iresaka amin'ny dadandria. Riatso? Fa dadanay ve zany? Fangandry zany ao amin'ny bebe? Fa lasa izy neny? Tsy hitako izy. Fa tsy hitako ahoana kipiso Za tsy teny fa aiza aloha le chocolako dia mbola aiza foana koa dada. Andrasako fa raha pitso andeha fatsako volona rosy bebe dia mandeha mividy chocolat ngoza be mihitsy
Allô, dada? Allô? Bebe tsy mitentsony izy. Tapaka angamba kizy zany aiza le telefona de mangina fa ina ary ty be koretaka be ty. Ndaotsika sindry hividy chocolat be any an-tsena. Tena mazina? Oe tiako be bebe. Ndry koa ange tena tiany bebe. Atsapako tsy zaka lioka ny tolokonjanany amin'izao feony mbola mibatabaty zao de naleo ny tapahana ny antso. Onenanao ary tokako sange inona tsomo no azoko atao. Aleo aloha anaridiany ry antsokely mba tsy de andefasany saina lavitra be any amin'irainy. Ohatrany lasa mazoto manakaiky loatra indray ianao sady lasa matetika loatra koa le fanasana iaraka amin'ny sakafo ka. Normal be zany rojo Inona le normal le? Tsy mino hoe havita iandra lika mandra-piveriny dago ianao. Misalasala koa hoe ampilamina ny fiainanao sy ny zanakareo ve ny fiasana ny ivelany. Ary farany aiza ho aiza ianao sy ny zanakao amin'izao. Mbola mifandray tahaka ny fondreny sy zanaka ve? Izay filaminana aloha Marion tsy dia mbola hitako soritra loatra hatreto Eritaona izay niasany Luka tany saingy taoriana amin'ny fahaferezan'ilay telefona novidiany ho iny dia tapaka teo koa ny fifandraisanay mandra-pasoko foafao indray. Dia tsy mba nanana heritreritra irécupérer puce ianao na dia mba niinsiste tantady fomba izay fandraisana tamin'ny vadinao. Dia ahoana izany ny vola alefa nisam-bolana ho anao ka? Raha tsy diso amantsy efa 3 volana teo izany nahaverin'ny findainao. Iny hatreto aloha dia tsy hitako mazava fa ny azoko antoka dia natamba mba hanangana ny zavatra goavana ho anay angamba. Azo antoka sa angamba e. Mampalahelo ahy ianao. Oay, nareo mianaka mihitsy moa izany. Tsy hitako anefa izay tokony alalaovanao anay mianaka. Ataoko mba miaina tsara ohatran'izay olona rehetra any izay ka. Dia izay ve ny lasa mampiaina be anao toy izao? Manana olana ianao rojo fa amin'ny manafinamiko tsapako ane izany rehefa mandinika anendrika aho ny fonao sy ny sainao te hikiry andositra sy ny fisiko fa ny rivo-piainana iainanao tsy afahanao mihoatra fa zaranao aza misy afaka manampy anao. Afaka manampy anao tokoa nefa na resaka volana tsy haiko. Raha toka mba nasianao lanjany kely fotsiny fisiko eo aminao ka izaranao izay olanao. Hitanao fa mitomany ianao. Profo manamafy ny ahako daholo izao fihetsika izao. Dia mbola namary tena ihany. Tsy haiko zao ry Marion izay faran'ny fiainanay lasa tofoka be eo amin'ny fahasaranana nalovanay lava. Anaran'ny vady mba miasa sy be karamany ivelany ihany nefa dia tsy nandefa vola tsony efa 5 volana izay. Lasa mirenireny tsy misy direksiona sisa no nalako ny andro. Ka na izay mianaka aza efa ela izay tsy mba mifandray tahaka ny fifandraisan'ireny sy zanaka tsony. Mila namana ianao rojo ka aza minikipina iodina amin'ny fisiko raha mety aminao dia hanaporofo aminao fotsiny aho fa havonika nampy ary tena ameny banga rehetra eo aminao sy ny zanakao raha sitraka ao. Tsy azoko le tiana ho atongavana. Banjinao masoko roa dia ho fantatrao rojo tsy ady laharana tsony afa kosa mangataka ny efa-taona tsy aheto ambadinao mba hanekenao ny fiantsoroako ny momba anao rehetra. Tsy maninona afaka atsoina amin'ny findaiko ny vadinao dia teneninao izy hoe angony tsara ny vola hitambatra fa efa nahita asa aty. Sitrany mantsy mba misy hanangananareo zavatra goavana amin'ny fotoana iverenany aty a Madagasikara indray. Marion, sarotra be ange izany. Sady azalainao fanatsona ho afa ny vita aza. Nanenenana? Tsy haiko tsona ry Marion. Ny fantatra aloha sao dia mila vola any fako ny ekolazy ny riantsokely. Asary izao nanaova amin'ny bebe anara hitany amin'izao. Tena lasa ohatry ny hoe nafoko reny mihitsy le zanako. Midika izany fa manaiko no ampiko amin'izay ndry. Ka efa tsy manan-tsafidy tsony antsinonako. Rojo, mpanjiny tsara ny masoko.
fonona ny o namanao na dia mandra-pahatonga ny fadinao fotsiny aza. Ataoko efa tsy tsaronao intsony niteraka ianao. Manao any mama? Na sy salama aza tsy maintsy maray andraikitra amin'ny zavikeliko izay efa natakalon-dreniny lehilahy. Ory mama, fa ino izany zavatra teneninao izany? Sy aho hoe ataonao fa tena efa donto sy tsy nahita fianarana mihitsy manko za ty dia azonao adalaina foanao. Tena tsy misy an'izany rehefa asa dia mamorona. Ary aizy ry Antsoa? Ao, matoritory ao an'efitranonay ao izy fa asa izay na efa reniko nahoana fa manavy be izy ao. Manavy be hoe ny zanako? Zanako anga? Zanaka ve dia vita ny tsy hijery azy na dia mianontany fahasalamany sy anara-maso ny fianarany fotsiny aza ao anatin'ny volana maro. Reny afa mbola tsy nahavita ohatr'izany. Andriamanitro, dia ahoana izany zaza marary izany ary mama? Efa nentiko tany amin'ny dokotera izy fahazamanao ianao. Afaka maneho ny rendrarendranao aloha ianao fa tsy maninona. Ny zanako raha teo koa moa tsy eto. Inona mivato isakana anao eo? Ho mba miteny fotsiny aho hoe tandremo sao dia kakerin'ny amboakely tiana avy any vao hipopo aty amiko indray dia anao ohatra ny mahazatra hoe mifona mama mba atao severena amin'ny fony lioka ty amiko fa mijaly ahy olona tsaiky moa fa ataovy misy inge zany. Afaka mba matory ato aminareo mianaka ary ve aloha androany alina ary mama? Dia raha pitso eto Riantsoa dia hanofa trano iray izay mianaka hipetrahanay. Akany Riantsoa e? Raha anaiko moran'izany moa Riantsoa. Reny ny very mama dia ahoana ny soakeny a? Asa dia manita dresaka ka? Ka andrambo ariko ho hitantsika eo. Efa mba nahita asa koa mantsy. Tsy voatery andro izay vola tsy ho hitany ivelany ihany foana vao afaka mba hivelatra amin'ny fiainana. Ny zanako indray nomenao tsiny aleo dia lazaiko aminao nefa fa mandefa vola ara-dalàna isam-bola ny lioka. Saingina vatany ety amiko izany sady narahany afatra hoe atokany anatafitananjanako romamy reny vola rehetra nalefako reny dia manao fa tahiry mba anangananay mianaka zavatra rehefa tafaverina ny tany-drazana. Ay kosa izany dia efa voavilinao hatramin'ny sainjanako mba handefasany volany aminao. Tena fety sady fangoloka misy raha ianao tia ka. Azafady tsy misy idirako loatra ny amin'izany fa ny fahafantarana fa manitsakisaka-azo hono ianao. Izay no antony nandraisan'ny fanapaha-kevitra ohatr'izany. Ka iza koatranao koa moa no mody amorona tsanga tsy amanorana any aminy any mba hampikorotana amin'ny fiainanay ohatr'izao. Mora foana aminao arinan'izay nanodina ny lohany zanakao mba hivilin'ny vola ho any aminao any. Samizay koa mba hitantananao amin'izay tianao hitantanana azy rehetra fa tsy olana koa izany tsy voatery hitavandra volan-dehilahy foana koa ny sipa fa afaka miaro sy mahaleo tena. Mba hafantary tsara izay teny aleoko mivava rotsy fa tsy fombako velively ny hiditra mitokantranony zanako izany fantatrao tsara tsy nahazozoko anao foninareo vao niaraka saingy rehefa safidiny ianao dia nitsodrano tsodrano tsy nisy fitaka fa tena avy ao am-poko nefa ianao mihitsy ny nanararoatra ny fahatsoran-janako ka manao an'izay tianao atao taminy. Ianao ve moa tsy ahita teny alahatra amiko eto foana manadio tena tsy. Andany ianao matory ao an'efitrano mbahiny ao dia saintsainty tsara izay fomba nahafantarany lioka ny adalanao dia ho fantatrao raha tena mahay mamaka vaky ianao fa tsisy tombontsoako velively ny ampiady anareo izany. Tsy nikepoka na dia ariary amin'izay volana lefany koa sao dia izay ny olanao fa anatanterahako izay teniny tamiko no ataoko amin'izay volana lefany. Raha vola izany rojo ampy amin'ny pension raisiko aleo aloha mba hanompo masonjanako fa tsy sady tsapan'ny hafanany soka tena mbola manafy be izy izay ka mila fitsaboana. Ao jereo ao izy raha tsy matoky akoa ianao efa hoe nentiko tany amin'ny tsabo izy jereo fa mbola tabatra kely eo ny tofandrinanay mianaka eo daholo ny fanafody rehetra azoko tany amin'ny dokotera.
efa mifonga ny zanako ato. Neny fa manao ina ty aminay koa neny. Bonjour alondry e, akandre ody any amintsika ako. Ary ao aloha mpisoma ampeaneny ny zanany. Esie andray kosa fa maninona kosa na elikindreo ohatr'izany neny. Nefa ngeneny mba hanorokandry e. fa nga efa tonga ao dahata. Mbola tsy tonga ao izy ka, fa efa nahita trano afapetrahantsika miaraka ngeneny. Sady trano tsara be efa misy jiro zany dia mijery dessin mifoana amin'izay indry. Sa tsy ody an'izandra mbola tsy any dahata. Hijanona ty amin'ny bebe fa maninona kosa nefa indry mampifilafilany neny ohatr'izany e. Ka mahafinaritra be nge aty amin'ny bebe ry neny. Sady zago aza isaky nianatra dia hividana ny shokola be foana. Dia osy bebe hoe dada hono no mividany shokola iny fa dada tsy hitako fotsiny. Neny fa toa lasa sahada neny. Mandehana koa fa tsy tiako tsony neny. Ory mama, fa dia efa nisasana tamin'inona mihitsy ny lohan'ny zanako ry mama Zany raha mba mitodika amiko tsony mihitsy ilay zanako. Ohatra fa tsy tokony ianao ve no anontany tena hoe fa nisy inona? Tsy efa nilaza taminao moa fa mankarary azy ary mampikatona amin'ny fony io zazy io fanelanao azy irery. Disakao fa hitanao zao ny vokany. Ka na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy ataoko izay fomba rehetra hipetrahany zanako miaraka amiko e. Zay fa lasa marary saina angaty. Inona ny dirako amin'izany fa izay ataonao eo? Rehefa tsy manotoana no avy ny riantsoa fotsiny dia tsy mampanina fa ratsy izany kosa dia tsy afaka hamelany zafikelyko taizany rafy any mihitsy manavo ny riantsoakely ozy izy mama ny antso afako maly. Reko tena nikentsona be tokoa aloha ny feon'ny resaka tamiko e. Ary tsapako tany anaty fanahiko lalina tany fa tena malahelo ala izanako. Manampitrotraka koa ny tsy firara indreniny azika maika mampitombo ny alahelo ao anatiny izany. Dia mihevitra mantsy izao ianao rojo fa kentrina ka tsy ahita sy hosoraina amin'ireny fahatitsariny miaraka matory amin'ny lehilahy reny. Amin'io dia lehibandy efa nanitsakitsaka ny tokantranonay tamin'izany ihany mbola hiverenany arahana. Tena matim-bola rangany vehivavy vitany mihitsy ny manakona ny fisenao sy ny fahasairananao rehefa salovan'ny vola be sy ny mpiaingy fatratra ny masony. Leo azy ny adalany aza nge leson'ny zanako hitsakitsahany tena mahaletra. Aizako volana maromaro nisy raha ny filazany mama tsy mba nandalo mijery ny zanakay. Na dia hoe izy manafy be izany aza manandra isombony aiko fa efa nifantoka betsaka amin'ny hoavindry sy ny fiainantsika mianaka dada dia tany lavitra dia. Nanapa-kevitra ny tsy antefany karamako amin'ny rojotsony amanko satria na nifandray amiko amin'ny telefona aza marikoriko azy angamba. Variana manao ny adalany miaraka amin'ny Marion sakay izany koa angamba. Izay ataony ihany tsy misy raha raiko tsony fa ny mifantoka bebe kokoa anana ny avy mamiratra indrindra ny aveniran'ny zanako izao no masaka ato tsy haiko sikirizako fatratra. Ona ihany rojo dia mbola maloka foana kosa veka fa tsy ahitana tsika mihitsy ny endrikao. Mba sy ho vidiny ihany akiny fisiko fa aza tao anio ny zanakao ane ka tsy aiza tsy akory fa tsara taizandreny beny tsy hitako izay olonanao sy mampalailo anao lava tatrano ato. Ka tsy mety misokatra amiko tsony mihitsy ny fon'ilay zanako ry Marion. Zany raha mba mety ho alako hipetraka aty mihitsy izy. Koratsy angivon'olona koa ko anaki debra sanatra afy ato sady atao inany mba revy aty zany zazy zany.
Mario tena banga be ny fiainako tsy miaina eo anilanjanako. Inona re tokony ataoko a? Enao mihitsy ny manasary-piainana Rojo. Maninona raha atao mampy ny fitsidiana azy isaky ny misy fotoana fa tsy andeha animba saina amin'ny zavatra tsy dia manaona loatra ohatr'izany. Tokony ho tsapanao koa Rojo fa mety amin'ny sy ny fianaran'izay vao manomboko izao ny fanekena ny safidiny a. Raha ho terenao ifindra ty izy, isy zavatra hiditra amin'ny lohantsony ve ny fianarana izay anjary hiova rivotra hafa indray? Ka laza ohatrany hoe matsapa tsy manana didy aminy mihitsy ange ahy. Tena te hikarakaran zanako ary Mario a. Raha izay izany foana aza manandry fa anokanantsika seky manokana mihitsy ny zanakao, dia afaka maka vola foana ianao isak'izay hitsidika azy, dia hitondray izay zavatra tiany izy e. Izany very Mario, nefa ny tola izy mitakisina amiko eto akaikoko andavanandro mihitsy ny tena tiako e. Raha tena matsiaro fahabanganana indri dia tsy hitako izay olana fa mbola malalaka ny fotoana afaka miteraka soamatsara sika roa e. Mario a, sao dia mba lasa lavitra kosa izany. Adinonao anga fa manambady ara-dalàna ge e. Ary na tsy eto azy izy dia tsy afaka kosehana mandrakizay izany. Inona nefa ny olana amin'izany e? Ary rehefa tonga ny tompo-toerana dia afaka miala izay mianaka manohy fiainana vaovao indray. Sady tsy manery koa fa ianao mila zanaka ho karakaraina na tonga nanosokevitranao teo. Eny, sapako ilay tianao hatongavana. Na zany aza misaotra anao foana Mario a, manohana amin'ny fiainako rehetra. Fa mba tiako kosa nefa tsy mba hijanonao eo amin'ny toeram-panohana foana fa mba hianoka ny tena fitiavanao manontolo mandritra ny fotoana voafetra, izay tsy maintsy farana n'izao fiarahantsika izao. Mafaezaka mafy ary raha izany foana amin'ny mahatery anao e. Hitako tsy mahay mankasitraka ny soa atao ato koa. Ny fisiasa mba efa tena manome fahafa-po amin'ny lafiny rehetra. Na vola, na fitafiana sy ny sisa. Ny anesy loka raha teo, tena mbola faingo miantona, fa sady tsy maty afony tsy veloka antenaina. Mila mandray fepetra ilary Marion fa fotoana rarotiny ty ve dia lanilanina foana amin'ny olon-kafa any fa tsy ifatohany amin'lahy. Na zany aza mino fa tsy anatena ny rojo vataniny aty Jonkoso loka amin'ny fotoana iverenana aty tamin'ireny sary adala be nalefako tamin'ireny. Dia inona moa zany fa tsy malalaka ny lavoara tanteraka izany. Ndray, bonsoir ny zanako. Efa salama tsara? Hitako lasa nena kely mihitsy ndry izany a. Efa salama fa nakamy bebe fanafody. Teo mianatra amin'izay koa ny ara-pitso sisy bebe. Tsara kosa ki zaniko. Fa dadaka e mandainga. Otry, fa mandainga ahoana ki? Hita fa mandainga dadako. Ozy izy dada hoe ividy chocolat vetivety aho dia iverina. Nefa so dada mbola tsy nody foana fa lasa l'eroplanina be iny any lavitra be any. Dia izaho zao malahelo be any dada nefa ny isakarivo ohatr'izao tsika sy dada fô mba afaka miresaka. Foana ki dada zanako a. Inona ny tiandreo vidiny dada re? Dia tsy malahelo tsony re a? Tiako. Alefaka ny amin'ny dada zany. Ao angaky bebe? Karakara sakafonay eo an-dakozia izy ka. Fa sangery dada nanofy ratsy be tamin'ny alina. Dia tsy nitantaraiko amin'ny bebe ilay izy. Fa ahoana ki izany nofindry izany? Hoe niaraka ny taingana moto sika sy dada. Dia avy eo ny enjera be. Dia tonga dia niaraka maty. Hoay koa izany nofo ratsindriky. Aza miasa saina amin'izany fa ririny izao tsy mahagaga raha nofo ohatran'izany ny olona. Dia nitomany be hono inge bebe sy neny. Dia nataony fanakaiky amin'izay tsika sy dada. Aoka izay izany fa aleo vaina resaka hafa indray. Hono hoa, tiandry ve raha hividianako akanjo prinsesy mahafatifaty kely indray? Dia anaovako rehefa vafa
voninkazo tsara kely reny koa eto amin'ny tratrany. Ao fa vidiny dada ary. Vidiny dada raha tiany zanako a. Izay aloha ary fa baibay dada fa miantso bebe. Dia veloma, dia bonne nuit. Dia rapitso indray izany miresaka amin'ny vidéotsika. Oui. Merci chérie. Dia mianatra tsara. Eny tompoko. Izany io mahay be foana ny ampianarany e. Tapaka ilay antso marina. Andraiky izanako izany vatorotoro ny foko mandre andry mitantara nofo raha tsy amikoatran'izany. Tsy dia nitatsaka ny ranomasoko hitandry teo amin'ny vidéo fotsiny ka nalaiko nitazona ny alahelo. Tiako anendry zanako e. Tena tiako. Sary nalefa nareo sy bebe tamin'ny herinandro teo iny izao no taony dada foana écran-ty. Dia mba jerijereko isaka ny mahatsiaro. Misy olo zany malala fa mba jereo azafady. Yo. Oe, mama. Aizy riantso. Otri, fa adala ve nareo sa manina no anontany an'izany aty e? Aza midinao adala eto fa avoy ny zafikely mpiara-ody amiko izao. Tsy amela azoty izay ny rafilanjanako mihitsy a. Ory mama, fa ao tsara veloa nareo ty samy sangisangy amiko e, ha? Aza mba nanaovanareo sangy mihoatra ny loatra izao kosa amin'ny zafiko a. Nylazai ny mpampianatra azy fa ianao reny naka azy teny ampianarany ny atoandro teo ka tonga tia dia hodinao fanina indray. O raha matoa tia, fa tena matitra velo izany zavatra teneninao izany sa ahoana e? Aza dia mampitaintaina fa za ahoana ny naka riantso tany ampianarana? Ka izay no marina e. Ianao sy lehilahy roa izany no naka azy teny ozy ny tompona andraikitra tao. Avoy zavikeliko hiaraka amiko hody rojo a. Ka efa hoe tsy misy zazany ho aty. Aza mamelag eo nareo fa tsy. Ary ny zanako kely ry mama aza anaovanareo tsy rambona ohatr'izany a. Tena tsy sangiko aminareo mihitsy ny tokako iny. Aizy riantso a. Rojo a. Mahasamy ny namiko ve ianao fa tena tsy aty mariny riantso kely e. Fa inona moa izany ny tombotsoako anafinazy raha aty izy aminao ka? Ary so dia sanatry ka mba namidinao tany kosa ary ny zanako. Dia eto ianao mody manetsy keliko eto. Andriamanitra. Ny zavikeliko e. Hoay, tena mitambotsitra ty marina. Fa lozinina koa ary izany lasain'ity ramatoa izany e. Andriamanitra. Engane ka ho laingo izany. Mario! Mario! Apeo aloha fatorana angety e. Fa izy zany e. Fitandry zalanga mba ny mission raha azoko tsara. Tena mino an'izany mihitsy fa tena le ramatoa be iny ty tsy raha reto atokonany ty. Afaka amin'izay zany ny sakanako inona moa. Aingany ianao fa torana angety ry Mario e. Fa nisy inona nefa e? Ka lazainy fa tsy hitany olona ilay zanako ry Mario e. No ivery mifantaty amintsika hono dia io esotorana io rehefa naharefa tsy taty amiko ry atsoa. Tena loza koa zany tiako. Ao aloha mba tena ho atatrano izy dia ato ny veloma fa mangatsika be koa izany andro izany e. Ao aingana ary. Fanakaizary izay zaviko izay ry lanitro. Aza tao mahita namandreny sofiko ry mama hoe tsy ato ry antso angamba dia asa fotsiny. Tsy mba tsapanao mihitsy mantsy izany tepitepiko sy fahoritsaiko izany amin'izao zava-mitrango izao a. Ka tsy posibla hoe zazanjavina fotsiny izany eto e. Fa nga iny kanetony hoe ho verivery fotsiny eo. Fanakaizary izay sombony haiko izay e. Antso fanakaizakendry zanako. Mila makasaina tsara aloha tsika ranohevitra e. Aleo aloha tsika mody ry malala dia any mandinika ny tokony atao Dia efa tsy menatra tsony mihitsy reto mampiseho ny adalany.
tsy andriny mihitsy angamba izay nahalasanjanako hiasany velany. Ny zanako ry Marion, lasa izy. Mila mandefa fampilazana amin'ny radio sy televisiona aloha sika ny tena marina. Andao aloha dia any mandinika ny anaovana azy. Andao ary. Fa ianao kosa aloha ry mama. Raha sanatry tsy hitapopoko izay zanak'olona izay dia tsy miala aminao mihitsy aho. Tato aminao ry atsono mipetraka sy nitezainao. Izay fa lasa izay. Fa tadio hoe mbola hiverina dia miteny anao aho izay. Andriamanitro, manakaisa zazay iza no mahasambanao sango maherotra izao aminay. Ega nery tompoka pahatsolon-drasa nakazy izany. Way, lioko ty miantso ty. Dia inona no lasaiko ny zanako? Na niresaka amin'ny azy ty tao masa taikatrambo marina mafy. Fatao ela be mama vao mandray ny antsoko e. Manahoana ary mianaka kely aho? Batre, ary tomitomany any hoe mamy zany e. Fa misy inona? Tsy hoe misy inona korika. Tsy fanao ny mama mihitsy zao ka. Olona miranendrika ny nahazatra rehefa manao apelina video ohatran'izao. Zao anefa mama kotsan-dranomaso ny tavany. Izay no hitako eto amin'ny ekran'ny telefoninako eto. Fa misy inona rery mama? Tsy salama nga ianao sa tonga nanakorotananao tao indray rojo? Tsy aleo ve rehefa avy eo sika mianaka amin'ny resaka ry lioka so haneningilina anao amin'ny asanao a? Or mama, fa iandry rehefa avy eo ahoany? Misy zavatra mahazo anao mihitsy fa maninona moa ratsoriny? Sady andro efa mifito hariva ve izao dia asinina tsony moa nataoko aty. Ao tsara ve aloha nareo io e? Mba meo ana aloha ry antsoa iresaka amiko rehefa malaina ny tafa mijanaka reo nareo. Aleo izay mianaka no izaratsika sy teny mamy amaky vakina ny ty alina manginy ty. Rehefa tsy mazoto izara amiko ny antony io ranomasonao io ianao. Lioka, ka... Fa maninona ty toizany? Meo anao ary antsoa rehefa tsy retsaka mama fa mandany mega fotsiny. Ka ry atsonga ry lioka ka tsy hite. Hoe nisy nakatany am-pianarana maly atoandro dia tsy hita hatramin'izao. Maninona tsara hoe ry mama? Lioka, ny zanako marina. Fa maninona ianao izany fa toa tapaka amin'ny fifandraisantsika e. Andriamanitro, iny zanako iny fa... Allô? Dia ahoana? Milamina tsara ny fera? Tsy raharahako izay anaovany lisany azy ao fa rehefa tratra ny tanjona ny lasaiko dia izay e. Mila tonga lisany eto ambavadinay rapitsoaly lizy farafahatarany. Efa manomboka mamainka enina tao tanàna amin'izao a. Amarino tsara nefa hoe tena vita ny mission sao sanatrika. Eno a? Tsy problème zany fa transfereko zao ny volanareo telo menaday. Zay aloha fa mare olona miditra zany. Zay fa tapahako. Matoky any lisany a. Ok. Mbola manao zavatra nga ianao ato? Aka. Voavina ny tany vaovao tamin'le polisy miandraikitra ny raharaha fahaverezan'le zaza. Fa taiza ho ianao androany tontolo sheriny tsy tazana mihitsy. Marion fa manatsafa mihitsy koa fa ianao zany sa manamaivana ny olana be eto amin'ny loko amin'izao e. Adinonao anga fa reny very zanaka ange io e. Ka na izany kosa zaki tokony mba
milaza izay misy anao ianao na mba teny amiko dia miaraka manao ny fikaroana. Inona no vitanao rery any? Tena nahoanao izy ny polisy natsoinao teo? Efa misy loharano-baovao ve hony? Hatreto aloha mbola tsisy kia. Tena fera Mario. Nana nisy nakakerina ny sanako tsy foko. Io indray le ranomasonao. Tsy ahitana vahaolana izany tio fa mitonianao. Ka tsy tsapanao mihitsy mahazo azy satria tsy sanakao le fery. Na rara iny ka tsy maintsy tomaniko. Na andritrako ny ranomasoko rehetra sy saza. Rojo! Rojo! Tena lasa izy marina. Miala tsiny aminao aloha Rojo fa tiako hitodika bebe kokoa amiko ny fonao manontolo. Rehefa elimine izay rehetra ny bahana tao am-ponao dia mba ho tsapanao amin'izay fa manana zoninao koa za sy ny fitiavako. Ary aloha sokafana indray ny kanto faika aloha anadalana olona fa tsy... Io raha sefoa, io raha matoa io mihitsy no nitazona ny zanako sy mivarotra azy. Tonga dia sambory. Rojo, fa ahoana izao? Tsy maintsy faizina ny mpanao ratsy raha matotia. Any am-ponja mendrika ianao. Mpivarotsafo tsy mahalala menatra. Andray, oka kosa aloha toko mba hifanaja. Dia ety an-dalana bebe olona mivezivezy ety kosa viany samborinareo ohatran'ny fisambotra jivavy. Mba manana ny asiko ihany ka mba miangavy hoe azao le asina mahaolona. Ka efa hita izao fa tsy ho vaviko inona indray e. Neniko foana mihitsy ny nametraka ny zanako tany aminao. No heveriko fa mba vehivavy aza tokisana kay olona saka manafikitso. Andray kosa Rojo a. Dia sahanao no manala baraka amin'ny zavatra tsy nataoko akory, a? Sahanao no manenjika ny mivarotra ny zavikeliko nefa fitiavana tsy misy fangarona dia kely akory aza ny tezako ny zanakao. Zanakao izay tsy ny rara inao sy natakarinao lehilahy. Andrakana ianao madama, any Braonao manazava an'izany. Ka na inona fa nadiova tenanao eo dia tao aminao ny zanako ny very ary tsy miala aminao ary matotia. Tsy kose. Avelao afa mba malala menatolona. Vehivavy lehibe ty afa aza ataonao an'izao kose. Avy dia asirojo ve mihitsy raha sefo rehefa mbola miseho be loha eo a. Dia tereo amin'ny fomba rehetra ilaza ny senasiny an-janako. Mbola hanodenao izao fanalanao baraka imason'olona izao Rojo a. Vehivavy any mitenanao an'izany ary vehivavy koa ianao nasana nisana voninahitra. Tsy raharahako izany raha matotia. Ny mpanao ratsy dia mendrika ho faizina. Azonao izany. Rehefa tapa-kevitra ilazany nasianao andriantsokely ianao dia ampy aza e. Anareo sy ny lalàna indray ny amiko fa tsy raharahako. Ny zanako tonga eto tratrako fotsiny fantatro. Mazava. Riantsoa, fa taiza ianao nampitepitebony bebe ohatran'izao e. Mba hainao moa izao fa fahoriana no iainany bebe anao amin'izao. Dada tiako. Ary aza mitomany ohatran'io mondry e. Manjary tsy zaka ny dada ange. Lazao aingana hoe taizindry. Dia iza ny nakandry tany am-pianarana tamin'izany? Dada, tiako be hoa dada. Riantsoa, dada koa ane tena tia be sy tsy mahafoiandry e. Tsy avy nefa dada dia navita nandao azy namelana horery ohatran'izao. Sombony haiko a. Tena tsy fidiny any dada ange akiny nandehanako fa terankolaka avy amin'eny e mba hanaovany miadalany. Mino andry fa tena tia andry tanteraka dada. Safy sambatra loatra manana anao dada tiako a. Wai, faly be mahita ny endrika eo amintsika. Tiako ohatran'izao foana ny endrika isaon'ny fampitafatsika mianaka. Say aloha azy e.
Handeha fa any amiandry any dada? Fa fandeha ahoana indray fa tsy azoko. Angandry tsy tehiresaka amin'ny dada ndraika. Dada, showtime be mihitsy. Any aho amiandry any dada. Tiako angilahy miandry alany mino fa eo asika fetindray dia ataoko pisomabela. Riantsoa, ny zanako. Hoay, fanakaizindry teo e. Dia fetiny ray ahoana koa moa? Mbola afaka volana firy ange zany vao tonga e. Riantsoa! Hoay, Monsieur Kevin. Okizay Roza. Okizay. Ny zanako kosa ry Marion. Ny sombony haiko. Maty sady ny fonoana tamin'ny fomba feno abibina. Tena tsy zakako zao e. Riantsoa. Fanahoana kosa kia. Ny zanako e. Ka ho aza piso aza manany fa tsy maintsy ataontsika ny fomba ahitana ny zenamono azy tamin'ny fomba matsiravina ohatr'izao. Zay kosa Maria, tsy mahatsy zany ny zanako lainga daholo zao zavatra hita masoko zao. Tena tsy marina mazao e. Zanako mila manaiky ny tranga misy tsika malala. Dia aza mamofo be toy io moa fa so isy fiatraikany amin'ny sombony antsika roa vao mitsaika ao akibonao io e. Ny fikarakarana n'ity zazy ity sy izay adidy farany aminy sisa zao ny tokony hifatoantsika. Sady efa vita raha teo ny fizan'ny dokotera ny razana. Tena tsy mino marina e. Sao ve sisa ilay zanako nafatifaty kely iny. Rotitrotika sy misy ndra tanteraka no nahitako azy teo mafady vao maraina. Dia iza loatra ka zanako ny nafanina nanao andrian'izao zanako lasa manenaka amaliko faty azy iza. Okizay moa e. Ndao anamboatra an'izay tokony halamina ao an-trano ao asiana azy aloha. Raha ny filazan'ny dokotera teo dia tsy maintsy atao rapitso ny fandevenana fa efa tena simba be izy. Aiza moa zany ny anitriana azy? Ny fahasanareo moa zany tiako tenenina e. Any ambany vohatra na tongoloana izy sanonao apetraka. Ay. Dia mba miasa amin'izay ho andry mitraka fa efa tsy raitsona anie ianao e. Mafy amiko sao Marion, tena mafy. Ka tsy maintsy zakaina fa tora-bato avy any ambony zao malala. Tora-bato avy any ambony? Sia, etrakatraka ny tetỳ ambany kosa sao e. Tsy fanina sady tena tsy ho fanina mandrakizay mihitsy tena vitan'izao. Izaka mitodinainy io tsy manatsiny keliko io mandra-piala amin'ny fofinainy. Andao amin'izay androso fa efa nisy mibata ny razana. Tsy neny zavatra ny tantaraka tao anaty nofo mihitsy Monsieur Kevin sy ireo lehibe ny azansa nandray ataty. Hevitra nataoko mba ho tiana fotsiny noho izany fa tsy mitombona mihitsy. Enga tokoa ane ka mba hijanonao nofo ihany ireny fa tena tsy ho zakako raha sanatria ka tena nofo zary nofo ihany ireny. Riantso, te oto mafijery anao ka anao an'izay ahitana ny endrika palika tsy miala eo masoko andro manalina. Ny saiko anefa ity tena tsy mahatombona amin'izay asa tsony hatramin'izay nahenoko tamin'ny mama fa tsy hitany zanako.
I mama izay tsy tratrako antsontsony nanomboka tamin'ny fotoana natsiarovako tena ka hatramin'izao. Ary le zavatra nisy nandefa tao amin'ny telefonako, iza le olona nandefa ny sary Marion Sorotro ny arana tory sy mbola nandefa sarin-jaza ny fony lamba fotsy taty amiko reny. Tena natao ampisavorita-tsaina tsy atotozany asako ve ireny sa ahoana? Bila mody aho, ary tsy maintsy tafody na fomba ahoana na fomba ahoana. Hiezaka hiresaka mitokana amin'ny Monsieur Kivin aloha. Mino fa i-comprendre ny mahazo azy ny tepotepoko ihany izy rehefa tena izy aho. Izy raha teo mba lehibe malagasy azo fampiresahana tsara ty. Efa tonga ka efa tena variana be. Ratsy ny fiaran-janona tsy nahatonga saina. Aleo eto zany dia ao mamisavisa sy manao ranom-bavaka ho an'ilay tokany haiko izay fa tsy. Dia maty tokoa fiainao Riatsokely. Ka tsy minao zany aky bebe tsy mbola ampiko ny sango fanaontsika miaraka isaka hariva rehefa avy mikaratsy miresaka miray indrindry. Zao ny tenako tiaponja, tsy afaka hijerina andevina Andry akory. Dia fera-parasisa eto milaza ny fahalasana Andry. Riatsoa, fanahoana kosa. Rasefo avelao ambandevina zaviko e. Rasefo avoay tato aye, avoay awa. Riantso, fa avy taiza no poirandry teo? Dada, miandry anao aty dada mo tena ty aho eny avy hatrany ny valiny ake. Tsy misy afaka ohatrandry zanako mba natao-poko ato amin'izao. Inona zany no profila zany dada fa tena ty dada? Menena amindria fa tsy maintsy tafody malaky, ary tsy maintsy toetra eo anilandry mandrakizay, ary tsy andao andry tsonotsono mihitsy zany zanako tena ho taterahany lafa zana ry dada. Eny aky zanako lehilahy lehibe ane dada miresaka amindry ary aza mahery misento be ohatrany io mondry fa bebe koa nge mila fanavotany dada zay ary fa miandry any dada mody malaky dia atisika selamiona. Riantsoa, lazao aloha hoe hoaizy ianao io. Aiza izy teo? Ny zanako. Niresaka tamiko izy ary tena izy le misangy manao elahy iny mihitsy rehefa miresaka izay no hitako maso teo. Tena tsy misehoseho azy reny feonanay mianaka ao anatin'ny firenika. Tonga eto tanindrazana ihany le selarliko. Tsy haiko anefa fa to orooro zany ny ananatiko any. Ohatran'ny fenofeno zany ny foko. Efa hita vareza ilay zanako hoe tsy te. Enganeka mba sangany mama natao ampotiana fotsiny reny. Ary mama, sangy ve nefa dia inona ny antony tazonana azy any amponja? Ry alainy fanila tamin'ny tranonay mantsy no nilaza fa any amponja mama. Mbola nisy zavatra saika nolazainy kosa inge nitapahany indray zany, ary moto novainy le resaka.
Sorana amin'ny mesokevina ihany aloha nanaiky sakrifisy nanao an'izay atafody ahy. Raha tsisy azy angamba tsy afaka nody alohan'ny fotoana ohatran'izao tsy maintsy ny andro ny kontra tapitra. Tsy rarahako aloha izay volan'ny mpanganiny azanysany fa ny fahatongavako eo amin'ny ankonako ny zava-dehibe amiko. Tonga eto tany mora ty. Allô Jano Sofera. De zao andraso vetivety eo fa tsy ela korika. Manahoana mama? Oay, fa to ilioka ny zanako fa manofy ave. Tsy manofy akory ianao ry mama fa za tokoa tia. Fa ahoana ny natafoty ianao anaka? Tena mijaly alioka. Mizaka ny sasy tamin'ny zavatra tsy nataoko akory. Fa inona marina ny tena marina nisy taty ry mama? Aizy ry Antsoa. Dia fa naninona ianao nigadra ty ohatran'izao? Tena marina tokoa ve aloha fa nisy naka tany am-pianarana izy? Ary raha marina izany dia fa hita ve ary aloha ilay zaza sa ahoana? Indrisy ry anako. Fa indrisy ahoana re ry mama? Tena tsy azoko mihitsy. Maty nisy nahoana ngery Antsokely ry lioke. Maninona tsara? Feraparany tonga taty amiko tato ponja fa maty izy. Ary alana manga teo kosa no nilaza mivaovao fa nisy nanatitra teo am-bavahady ny rojo sy ny rafilanao le zaza efa miosondraso viraviraina tanteraka. Andray kosa ry sombiny aiko. Tsy marina kosa izany. Tsy mino an'izany mbola velany zanako ary niresaka tamiko tao anaty nofy izy. Laza izy fa miandry asy hiara-onina amiko indray amin'ny fotoana iverenako aty. Konin'izay tonga dia hoe maty ahoana koa ny zanako tsy manaiky an'izany. Ka naisako azange anaka. Nilao lasa adalana reny vaovao tsy nina ratsy ny sary nefa nitsotra teo ambony latabatra nanao an'ilay akanjo princesse kely vidianao azy faran'iny no naseho an'ireo olona namangy taty. Saika tsy nino mihitsy ajery ny sarin'ilay zavy kelyky. Pahitan'ny zareo tao an-trano tao ihany aza ny nasiako ilay akanjo kely no vidianao iny nampanaovina azy. Dia iza kosa ny navanidoza namono anjanako kosa ary? Iza wa? Moramora ihany aloha ianao anako. Tsy ry mama. Tsy mba zao mihitsy kosa aloha no nantenaiko vantaniko aty fa nareo mianaka ao an-trano mira nendrika amin'ny tsena izay ny tadiaviko. Zao ty ny zanako maty. Ianao aty amponja. Ahoana kosa ny terenao angina amin'izany re ry mama? Io ary fa miantso anao ilay mpiambina. Mivoa amin'izay hono ianao Eny ivoaka tokoa. Ivoaka amina alahelo lehibe ary mahasamanao fianianana fa tsy maintsy tratrako ary vongoriko izay atodon'ny kotrika ka nahafaty anjanako. Teny dia lasa lasa! Fa inona foana ary tia malaheloelo lavy ity rojo Izy fiatraikany ratsy amin'ny zanantsika eo akibonao aneo azo aho fa mba mizamitra ake. Sao ny natenaina efa votsitra moa ny antanana koa tsy ho azo. Ny aza misy ane zany. Zakako ny alaheloko fa tsy voatery hidiranao e. Avelao aho isaona ny zanako sanara-po malykendrika noho ny aminy. Fa ny fisiko sy ny zanantsika ve zany tsisy dikany aminao mihitsy e. Ataoko ihany kosa ny tsosorena fa somba efa tafahoatra loatra rojo. Mahazo teritra anao fa tsy ahoako izany e. Ny alo izao dia misaona noho ny fahalasan'ny Riantsokely ny fatoako.
fa fitiavana tony ahoana loatra ny tiavana olona efa lasa korazana sy efa nitsanofo iny zay ha? Moramora kely ny vavanao ry Marion fitiavana tahaka ny fitiavany renrehetra ny zanany raha izay ny tiana ho fantatra. Tiana ve dia nafoiam-bolana maro sy avela ho ataon'ny olona baranahany ka ny faratra amin'ny fahafatesana? Ndray manindrona loatra n'izany teninao zany ry Marion sao mba tsy anao ary miresaka amiko. Ka leo be rojo efa ataoko daholo izay fomba rehetra mba ifatoanao amiko fa tsy asianao dikan'izany. Ka tsy mety ka ataoko ahoana ary? Efa tsy sapako tokoa fa ny fahadisoana namelany zanako no endreketan'olo-kafa. Efa nifona taminy teo ampametrahana ny voninkazo farany teo atratrany tao am-pasamangina. Mino fa avelany ny eloko. Olona efa maty ve anatenana famelan-kelo ka rojo? Sao efa ho lasa dala ary ianao ty entiny eny ampitsabo saina? Tsy haiko izay filazanao azy fa izay aloha ny zava-misy tsy nataoko. Tsy eo aminao koa ny leloka hainao ny manometsiny ny voany sery. Leo anao koa arangaha? Lasa tsy nahitako fiadanana ny fiarahana taminao. Neveriko tsara tao arininy. Marion? Fa maninona ny tsy tohizana ny teninao teo Inona ny anohizako azy eo Marion te hosana tri ve ka Andriamanitro tena oka fa mazava. Mareniny eo ty vava fa inona ny mazava aminao raha tsy nitondra ny zanako ianao efa elany nampanarahana ny zanako. Mazava zao ny zavatra rehetra. Avelao amo Marion fa mijaly Kay ny voloko avelao fa marary Kasaritiavina tolandy-mohaka loatra ka. Tenao efa navitany namoetra indrindra tamin'ny zanako indray ve mbola mampisaly toriko ianao fa olo tsy fanina tsy matahotra an'Andriamanitra. Lehilahy mohaka ianao ry Marion sady mpanafika le mara ianao. Tena tsy naposiko mihitsy Tsy voatery ho apozinao daholo anie ny olona ary malaly. Dia izy aminay mitsamo hono zany tena lehilahy mohaka ka. Zasa izy. Dia aiza sy atraiza koa ny ty olona hoe hitory amin'ny Marion. Ianao ve? Tsy ampino akory azany hoe hatratrandro maraina ianao ka. Lampamon'olona ianao tsy fanina. Ndrafozam-bavinao ny mpamon'olona ka. Ataoko tianao indrindra ny vavolombelona tamin'izany ka nandetika azy. Eka tambitamby miaro felaka marary le mody nambam-ponao amin'ny foko. Mody hoe tia nefa andringana sy ny taranako fotsiny. Non. Diso be ianao raha havako tena diso tianao loatra aza saingy tsapanao ka nataonao terivay manta hivadika ho fankahalana lay fitiavako anao noho tsy firarahinao mihitsy. Dia inona moa izany ny itiran'ilay zaza tsy manatsiny amin'izany ka? Inona notany ka nanaovanao azy ohatr'ireny? Tsotra be. Satria saika izy no nameny ny vetsinao rehetra tamin'ny tontolonao ka nininikipy tsy nijery ny haben'ny fitiavako ianao. Fantatrao tsara fa fitiangalarina sy manapetra ny atsika ka mila rarotana. Saingy mbola nylanianao tamin'ny zavatra hafatrany izany fotoana izany. Nataonao mpamany olanao fotsiny arangara-tsorina. Dia izany foana very Marion dia avitanao namon'olona satria mahery vaika loatra raha avana ny fitiangalarina. Dia hovonoana ho faty koa. Dia ahoana izany ny zanaka ao atao kiboko? Non, tsy vonoko izao akory ianao raha endry tsara sy manidy ny vavanao tsy anapikan'izao resaka izao ka. Raha endry tsara ary manomboka androany dia mihidy tsy mahazo mivoaka ato an-trantsony ianao. Mazava, misy mpanampivavy efa nafarako ny karakaranareo mianaka dia minana zay lany fa ny vola misy ny aina matanjaka Maninona tsara? Tengasy raha avako sy miveriny indroa fa rehefa tsy faly dia tapany loha.
navelandrasopanampy ny voaka rehefa nandaingako izy hoe fotoana tokony andehanako isafandroany fa adindramse niantso ateo izy ho afa miandry aheny amin'ny dokotera moa izy sy ny fiara sy tafavoaka nefa ty teo aizany andositra dia ahoana koa ny mahakasika ny mamany amponja tsy losako marina mafy fa ny mpanga olo tsy meloko akory tena mamirifiry kosa ny andro izany ka reko miatra amin'ny hoditro mihitsy ny atsika entiny ty ririniny ty sady mitady anerika mihitsy angambo izy izany tena makatsika Rotso fa toy lioka tena lioka ve ty eno a liokanao fisiraty tsy avelo akory na lolo sanatry fa ahoana fanga tonga sahady nefa vao taona vitsy zay ny vita tamin'ny 5 taona tokony hijanonako tany ivelany io tsy maintsy nody aloha amin'ny fotoana satria hijery anjanako fa hoe tsy hita izy endrisa nefa fa tsy zaza very mbola azo tadiavina no ny vataniko fa aiza azy efa maty efa lasa ny apasana mangina tsy natrehako akory no vata mangatsika rojoa lazao aingana ny marina lazao lazao raha tsy te hahita raharaha amiko eto ianao lioka avelo fa zaresinao amin'ny vozina akanjoko ohatr'izao ka lazao ary mba eo afa etsoko vonjeo angenao lazao hoe iza namono anjanako iza navandozaka nanindritra ny tanany amin'ilay tsisitsiny iny milanao milaza marina vao afaka ny amelanao fa raha sanatria kosa mifanohatra amin'izany dia miala tsiny fa ianao sy ny kibonao efa manomboka tazany io no miara vitaiko matavy eto lioka mifona tena mifona aminao avadiko aza miteniteny foana kely rojo tsy efa manamarina ny vaovao reko tany velany tany akory ny zavatra hitany masoko zao efa tapaka tanteraka koa zany zao ny tady nampifamatotra ka amin'ny fahalia fa tanteraka ny nofinofinao sy ny adinao fo mafy andehanako hoe asa ny velany any mba hanaovanao ny sitraponao ka namerenanao ny lasa ratsinao rehetra indray lioka tena manenina nge tena voafandrika lioka mifona ho asa lioka indray tsy mpamela heloka aloha zao tsy izy mpamela heloka aloha zao eto any loanao raha afako lioka te alalany marina tamin'izay nahafaty anjanany lazao aho any marina raha tsy te hahita raharaha amiko eto ianao ary ao fa olazaiko anao fa mba esory aloha ny tananao ka lazao ary sao le izy lioka i mario ny tomponandoka nanirakolona naka ny rehatsotany ampianarana sy nampamono azy ireo efa nahiko ihany saingy miandro fanamafisana avy aminao fotsiny tsy mila fanazavana betsaka akoatra an'izay fa misaotranao ny lazan'izany andeha fa zao rapitso dia tsy maintsy mijory vavolombelona any ampitandro ny filaminana ianao fa tsy izy nidira ny mamany navery sy nahafaty andriantsoa mila vitanao zay fa raha tsy zany dia hita ny vokatry ny atezerako sy ny sandany fahanginako hatramin'izay koa ianao eny afara izay mady volana anao dia ataoko izay voa amin'ny mama sy ny tsy asaringotra azy amin'izao raharaha zao efa fantatra raha teo koa ny olomelika ka any dia ilaza mpitandro filaminana isambotra ny marion aza sina misahirana akory zareo fa za dia za ihany no hitsara azy amin'ny fitsarana tsy miangatra tsy voavidy vola fa fitsarana marina sy mahitsy ary tena mendrika anymeny sazisaza izay mpanao meloko aiza ny nandevenana anjanako aiza moa fa any amin'ny fahasandrasanareo any tongolony dia mitandrema tsara nefa ianao fa nitendrimpo tsy mba namany na za koa aza manko tena matahotra ny aiko amin'izao fa nandositra ny alako tao aminy tsy mirarahan'izay momba anao sy ny ainao fa ny ainjanako latsaka tsy fidiny aloha zao ny mahamaiky zay fa mandra-piaino anao tena lasany rivotra izy marina tena tsy manofy fa tena ilioka no nyresaka tamiko tamin'ny fahavinirana teo iny tena menatra tanteraka aminy tamin'ny zava-bitako ary dia sitrobelona mihitsy fa tsy naharitra ny fakapana ny selona teo anoloko ka lavo indray
Miropy mifaingana tsy ahafahako manamarina ny adalako tsony anefa mifisiny ty keboko ty. Rariny loatra ny azy ka tsy hanomezako tsy ny azy velively. Tsy hitako mihitsy izay môlamôlanao andefa azy ivoaka tato nefa efa mba 14 ianao fa tsy mahazo mivoaka ato matamo. Ary andana tokony amin'izay sakafo hariva fa tsy lozanao mivandrafandra be fotsiny ty vao masy tararaka e. Nahandreraka izany ra-panampy. Ary ianao koa rojo aza manantena ny ho lasa lavitra rano fa tsy maintsy hitako izao alina izao ihany ianao. Na andany kora maro aza nitady anao. Mino koa fa tsy mbola lasa lavitra izany izy raha hoe tamin'ny 5 sasany araka ny lasain'ny Rasoa ny ala teto amin'ny 7 arivo izao. Aiza moa le blouson kirako teo aloha anaovako fa tena mamirifiry izany andro izany. Ty eto ka. Dia manapoiza tsara rojo fa tsy afaka handefitra aminao tsony aho rehefa nandika ny fitsipika napetrako ianao. Aza misairana mitady azy tsony le tsy fa tsy hanam-potoana amin'izany tsony la. Hoay le ty e. Fa mpandiza koa toy ny miandro varavaran'olona amin'ity andro efa madiva ho aly ity. Mpangalatra. Tsy ahoany la zany le ty fa nitady any la mihitsy zao ny atongavako eto a. Tsy aza mbola tsy mivady resy la. Ka tsy saratra tamiko ny fikarohana any la. Fa iza nefa la ty e. Sa adala vaovao ita tanàna indray? Tsy fantatra la. Lioko sy ny adalany vaovao tokoa ny tonga eto anoloany la zao le mpamon'olona tsy mifaditrovany ty a. Ary memory la fa aza manana eritreritra ny voaka amin'io varavaran'io akory a. Ary iza koa ty vehivavy manantony ty. Tonga de mandeha any ianao voaka rineny fa tsy azaka hijery ny somana eto mihitsy ianao a. Fa tena lika vadiny rojo tokoa ve la tonga manitsikitrika aty an-tranoko ty e? Izy tokoa Andriamatoa. Ary memory la hoa makany an-trano any. Tsy misangy any la mihitsy a. Fa inona nefa ny ty latongavany e? Androba? Fa ngamo hoe la tsy hoe 5 taona ny asa nivelany ka. Tsy misy idirany la le ty zany na 4 taona na 4 taona. Ary ny atongavako eto indray dia nitaky ny vidiny ranjanako nalatsaka ela. Elany nandrava ny asambarako rehetra. Nofoanany la tao anatin'ny fotoana foy ny tsiko sy ny hafaliko rehetra ka ary ny ara ho lasa dala vaovao araka ny voalazany la teo. Adala, tonga amin'ny adalako itsara ny lasy anomeny sazany mpamon'olona le ty e. Tena romotra be ty zany le aza. Fa taiza tokoa moa nahalalany an'izany zavatra izany e. Iza moa n'olo-kafa koatra ny rojo tokony hahalalany marina. Andraso aloha fa tsisy anaiko manganina fotsiny izany eto fa pandy tsy dia manao an'ity ve no miseho be saina mampiorora eto e. Amin'izay indray ato an-tranoko. Ary hoay izy ty tanana. Hitany latsary ty tanako ty a. Hoay le ty e. Fa to antsy lava lela be. Aza manao sangy mahery ohatran'io lesy lioka fa efa navotsitra ne ny vadiny lahy. Navotsitra sa nandositra ny fangejany lahy e. Sady tsy raharaha koa le ty zany na alainy lambogadiny any azy iny a. Tsy manambady vehivavy jangy zany le ty lioka. Averiko fa nindrony amin'ny lahy ihany a. Ny raha ny janako nalatsaka elany takiko eto androany. Mifona molesy lioka fa inona ary ty ataonareo ty a. Tsy ampiova ninina tsony anena ho fatinareo eto ary e. Avy alao lesy ny antsiny fa hitolo-batana ny amin'ny polisy a. Polisy? Hitolo-batana sa an'olo-bola dia hiverina noho ny fiainany ratsy indray? Aza manahirana amin'ny mpitandro amin'ny filamenany izany letsy fa ampianasa azy an'lahy androany a. Azony lave izany e. Lioka, aza mba nalantsy lesy fa tsy ilaina amin'ny teny tsony lahy. Vavaka foy atao ndro mba hiena ny temperaturan'ny afo andoro an'lany amin'ny afo be le ty e. Oka moa letsy fa ina ary ty a. Tsy mahalala oko izany letsy ny ray namoniny izany anonetraketraky ny hafa. Tsy azo toain'izan'iza ny alahelo ao anatiny. Ary otsony romoko ohatrany kibolany kamalany zay tsirony zany le ty e. Maty akiboko. Mama. Fonjava. Mpamon'olona. Tsy
Sisa ianao any lasy ny feo an'lay vakotraka be zanontsony eo lety nitsapa ny fahatsorako mantsy lahatra amin'izay dia ahitan'izany olona tsotra ny vadika izany ary lerako ohatra mizao amin'izay ny vata tena ny lahy rehetra ho rotodrotika tahaka nanaova lanjanako mifona lesy ay kely aina ohatran'izany ihany nataoko ty fa nifindra tao amin'ny lisany ny ainy le zanako tsy manatry ny vonono lisany polisy aza netsika ambony tanàna fa tao polisy indrisy anaka aika efa maty ve anao zay narandraiko anome fifaliana aty ata aza mitomantsono fa efa kaiky le ozy efa tsy androka izy ny fotoana dada le fotoana ina ihany nefa zany tazono fianianana nataonao izay fa miandry anao Riantsoa miandry ahondry ano tena tsy reko tsony le feonjanako marina ny saiko ve ny lasa lavitra ka mamorona sa tena misy zao zavatra iainako zao aty aponja sisa no misaka ny vokatry ny natao fa olomeloko ave raha ianao ny eo amin'ny toerako hitanao ny olona nasanandatsaka ny ainjanakao mbola tsindrofo ihany ve ianao tsy mamy aomponao tsony ny fitiavan-janaka raha izany ny afotsiny aloha ny mampilama dia fongotro ny mpanao ratsy ary ny tanako mihitsy ny nandatsaka ny ainy fantatro loatra tsy na ny lalàna sy izay finosiny eto fa ny mpanam-bola tsy mba azo sasiany izany za indray izany no misolo tena ny mamaty tsy manaiky an'izany ny eritreritro mila manao an'izay fomba ialana tato malaky ary anatanteraka ny fiananana nataoko tamin'ny janako na dia efa tsy ho hitany masoko iaina eto anilako tsony azy izy dada miandry anao aty dada mo tena ty aho eny avy hatrany ny valiny tsy misy afaka ohatrandriny zanako mba nataopoko amin'izao ina zany ny profilazany dada fa tena ty dada minena amindre fa tsy maintsy tafody malaky ary tsy maintsy hitoetra eo anilandrimandrakizay ary tsy andao andry tsonotsono mihitsy hoy ny zanako tena ho tatera lava izany ry dada aza manandry zanako fa hitazona ny teniny meko tonga eto amin'ny fasana fandevenana anao ary sombiny aiko miaraka amin'nyreto-paramina sy fitaovana vitsivitsy zay tsy maintsy ilaiko amoahana ny fasana misy anao ato anatin'ny zato herika matevina sy atsika mamerifiry zao ano anaporofoiko fa tsy maintsy tanterako ny voatoko tamin'ry zanako kery sy ate hivaty efa manomboka mitresaka daolo ny somary rehetra amin'ny sisiny vitako ihany rehefa ny kirizana ka tena valaka kely ny haiko noho ny dia tongotra vitako sy ny herika matevina ny anjady tamiko tena mamofona tsy laitra ato izany marina aiko anefa fa fofonao izany anaka ka hozakaiko fa fofokavana aleo arehatra le tsiro sarosabola izay nda hitako tao an-trany andray anaka enao ve tia ny fony lamba fotsy matory eto ambony farafara vato ity zao ve sisa ilay sombony haiko efa tonga dada kia tonga dada nefa ny voadiny ka
Niksanakely ndray andriny dada eo anilandry efa tena kely dia kely ihany koa ny haiko. Mijiro kely entiko ty efa zara mitsolopitsolovako ndry. Tena reraka mafy izahako mba tena ihany ianao zanako dia etsy ampandriko eto atratrako. Aza manafa tsy ho ela dia ieona aminao ambadiky ny fiainana be akaso ahy. Atao pasamangina no niverina anao andry eto atratra ny dadatra. Andray anaka tiako ane ianao zanako tahaka ny fitiavan'izao ray ao ambony eo izao ny zany any ety ambany masoandro no hitiavako anao ihany ko. Tiako be ianao zanako. Fa inona marina ny zavanyseho taty amin'ny fahasandrazana taty izany rojo Sa mbola tsy nalala ninina izao tsika ry mama. Fa in'olona izay ny president iny fa anokodiany varavaram-bato hidiny fasana dia izy niantso antsika malaky io androany hijery izay zava-misy ao. Dia sanatria ve ny izy namaky? Poa raha sanatria anie izany. Tonga isika. Sady efa miantso antsika androso koa president fa andao aloha hiditra ao anatin'ny fasana dia ao mahita an'izay zava-miseho Andao ary. Anao ve aloha mikasiposy ry mama fa ankoatry ny fofona dia betsaka ny mikroba tsy maintsy hiparitaka ato Fantatra fa tsy mety amiko be voky ty ny hiditra ato saingy mila mahita ny zava-misy ato So sanatria ka le zanakely ny sanatria tsy hita ato. Ao mandehana eo alohako ary ianao Ry fa to mangina ena be fotsiny ny president. Fa ahoana? Fa misy inona ao aloha rojo Andry kiako anao. Fa toa ilioka. Fa ilioka hoane? Andray, fa toa ny zanako tokoa ty tsy ndriny ny fatiny ry antsoty. Fa ahoana kosa rery lioka iny ty nataonao Nadositra mifonja besary ianao dia nanao izay nahatogavanao aty ambanivohitra misy mifasana. Zanako fa nahoana kosa reny dia izao ny fanapahan-kevitra ny raisinao Lioka mifona lesy fa ahoana kosa dia nilozanareo mianakoatra ny fiainako Iza tsony mba ho namako Ndry tratra lioka mitsovalan'le olonandamba mifony zanany. Porofo sa fa tena tia zanany izy ary tsy namelany raha tsy tonga teto milanjanany izy na dia maty ampasamangina azy. Mama, tena mila mivoaka amin'izay onsika fa afinosina na amin'ny lioka. Mandria-pitanana mianaka. Mandria-pitanana sombonaka io. Nina fa efa sambatrinareo any ankoatrany izay ny zanako faly be fahitako ihany ry ary tsy veniko mafy ny zanako faly be koa fa fo efa ny dada ihany ho foadiny dada hoe hiaraka hitoerany dada eto anilako mandrakizay. Dado tena tia ry antsomasina ka ianao satria tsy misy arena mihoatra ny zanaka izany teny an-tany mamy loatra ny miaina anilany zanaka indrindra zanaka mahafatifaty ohatrandry. Fantatry lava izao hoe andrinina androany ka tena tsy haiko loatra kiko
Bonne fête papa, j'ai l'air. Aika fetin'ny ray androany saotra zanako fa loatra fa androany ny daty tsara indrindra nanamarika ny fiainako dia nanolorandre arabasoroka mampbe ho aindray dia aza mitomano hoe nitsika amin'izay iaraka ety amin'ity tontolo ity tsika mianaka mandrapatonga amin'ny fotoana voatrondro tokony hitsarana antsika dia pasamangina ve sisa no ahafahantsika mianaka amin'ona ndraiky anka mifatatsika fotsiny no mitoetra tapasamangina ato fa efa tontolo hafa mihitsy ny misy atsika tokoa ry antsoa ahoana dadako sambatry dada fa miona tamin'ndry ihany eny fa na dia efa tsy tontolo ny velona intsony aza noho ny fakahitana indray sako sambatra be dada manana dada bezpo sy manana fitiavana tsy mifoatran'lahy ao fa feniko izany dada malalako izany tiako be dada tiako be koa ianao zanako nosoratany raha kotomalala toko mamy miaina